tonga soa ato amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatsiko saotra to. Si aminao soko biepera modely satria ny ohatra naseho anao tamin'izany no arahanay aty afara masaotra soko be ô. Dia misy fihetsika anankiray izay mbola tsy tokony natao ihany koa. Tranga anankiray izay tsy tokony ny tranga. Ny filoham-pirenena rehetra iran'izao tontolo izao dia manana ny vady aman-janany, manana ny zanany. Mety tsy maninona ireny zanany ireny raha manotrona azy amin'ny zavatra mety tokony mba hotronina. Fa raha misy lanonana ofisialy dia any rindrina any ny vadiny ny zanaky ny filoham-pirenena mipetraka ny vadiny tsy maninona eo akaikiny. Vadiny iny ka le vadiny eny anao sy hoe vadinao dia mipetraka eo akaikinao fa mipetraka ho vady ianao fa tsy mihoatra ny mahavady anao. Fa ny zanaka dia anirina any fa akory ny agagana nahita ny zanaky ny filohan'ny repoblika. Le lefa olo malaza ankehitriny Mathieu John Mampianina eo ankavanana ny filohan'ny repoblika nipetraka tamin'ilay cérémonie officielle. Zay vao ny ministra isan-karazany. Inona moa no anjara toerany io zanaky ny filoham-pirenena io amin'ny rafim-panjakana no eo akaikin'ny filohan'ny repoblika izy no mipetraka. Raha nanatrika fitaovam-pivavahana izy ny amany dia normal ka tsy lanonam-panjakana ny fitaovam-pivavahana fa dia hoe mpivavaka sy mpino sy mpiangona tahaka ny olona rehetra ka dia eo ny filoha, eo ny vadiny, eo ny zanany normal raha eo akaikiny. Fa raha lanonam-panjakana tsy misy ipetrahany Mathieu eo akaikiny eo akavanany filohan'ny repoblika. Fa zany le milaza amintsika hoe tsy mahafantatra ny ataony ny filohan'ny repoblika ray zay. Fa indrindrindrindra tsisy ninona voafehiny tsony eo amin'ity firenena ity fa zay ataony ny vady aman-janany dia samy manao ny spectacle fotsiny ao dia tsotra mandeha anjambany zao ty firenena ity amin'izao fotoana izao. Ienjera ho aiza, idonina aiza le firenena tsy fantatra fa dia zao mandeha anjamba ny firenena fa ao anatin'ny firenena mandeha anjambany io isika menakavy amin'izao fotoana izao.